Faritra maro manerana ny nosy no nanatanterahany filoham-pirenena mivady ny hetsika nofikena amin'ny tampihavanana ho mariky ny firaisan-kina sy ny fankatiavana noho ny taona vaovao. Maro dia maro ihany koa ireo mponina izay heverina fa nahazo tombotsoa tao anatin'ity hetsika ho fitsimbinana ny mpiarabelona ity. Mitoetra ny asa sosialy fitsinjovana ny mpiarabelona izay fafanao ny filoham-pirenena mivady hatramin'izay araky ny fafanao dia misy ny hetsika nofikena amin'ny tampihavanana izay atao isam-paritany ka atao Tomasina no nanomboana azy ny zoma fa 7 ny volana janoary lasa teo. Nandritra ny farany herinandro teo koa dia nitohy hatrany ny asa sosialy ka tany Toliary no nanohizany izany vary sy omby no nitolorana mandritra izany hetsika nofikena amin'ny tampihavanana izany. Totosa somatsara ihany koa ny hetsika nofikena amin'ny tampihavanana avy amin'ny filoham-pirenena ho an'ny antsiranana sy fianarantsoa ary mahajanga ho fanohizana ny asa sosialy efa fanao ny filoham-pirenena mivady hatramin'izay ho fitsinjovana ny mpiarabelona ihany koa. Aorian'ity hetsika tany mahajanga ity dia maranana azy ny eto Antananarivo izay izarana isaky ny boriboritany miampy Navaradrano, Atsimondrano ary Ambohidratrimo.